mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomera-batsika revako malala tratra ity alakamisy fa 12 ny volana aogositra ity ny mofinaina zay volahatra ao antsika revako dia ny filazantsaramasina araka ny Matio toko 5 Matio toko 5 andininy 17 ka hatsahatra amin'ny andininy 19. Matio toko 17 raisina amin'ny toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy mihery ny anaovana na inona intsony fa ariana ny ivelany ho itsahin'ny olona. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata-famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Volana vitsivitsy zay na eritaona latsaka kely teo eo dia efa zara mofinaina ao antsika ity andininy ity mikasika ny hoe fanasina sy fahazavana ny mpanompon'Andriamanitra na ny mpino ety amin'izao tontolo izao ity nametrahany tompo azy. Mahatsara antsika nefa ho ijaonina ny teny averina dia hampatsiaro izay efa voalazantsika na hanatevina izay efa voalaza arak'izay mofinaina voalahatra ao antsika. Fanasina sy fahazavana ny mpino. Sira moa no alan'i Jesosy azy eto. Raha miteny hoe sira isika dia zavatra ny andavanandro mihitsy izany. Ny andavanandro ny olona efa ela no nahitany olombelona ny sira, ary ny andavanandrom-piainan'ny olona dia ilany sira. Noho izany dia ny andavanandrom-piainan'izao tontolo izao no ilana kristianina. Tsy hoe amin'ny toerana vitsivitsy ihany no ilana kristianina. Tsy hoe amin'ny andro isan'alahady ihany no ilana kristianina. Tsy hoe amin'ny sehatra ny am-piangonana ihany no ilana kristianina, fa ny ankapobem-piainan'izao tontolo izao mihitsy no ilana ny kristianina. Amin'ny sehatra rehetra dia ilana ny kristianina. Antsoina ny mieritreritra manao hoe ny fivavahana kristianina dia alahady ihany ny anaovana azy, na ny fivavahana kristianina dia tsy sarahana amin'ny fiarahamonina, fa fanasina ny kristianina rehefa resy lahatra izy, fa ny tontolom-piainana andavanandro n'izao tontolo izao ilana ny fijoroan'ny mpino vavolombelona. Na io amin'ny sehatra politika, na io amin'ny sehatra ekônomika, izany hoe tokony ho hita any anatin'ny any lafin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana ny kristianina. Voatserakory tsaroko raha ohatra ka tao anatin'ny fihaonam-ben'ny mpitandrina FJKM mikarakara ny hetsika atao hoe ao anafiny ny FJKM isa-taona, dia tao anatin'izay ataontsika hoe indroa ny sesay no nafita amin'ny fotoana farany, dia tany Toamasina no natao tamin'ny herintaona. Tamin'ity taona ity dia tany Mahajanga, antsoina hoe ao anafy moa dia karazan-drazana fihaonana na fifanatona ny fiangonana mijoro vavolombelona amin'ny fiarahamonina. Fa nanaitra dia izao, rehefa nandray ny tatitra dia izao, tamin'ny taona lasa tany Toamasina natao ny ao anafy. Rehefa natao tany Toamasina ny ao anafy, toa mikanja be anankiray dia
mazava be oy tompona ndraiky mpanjakana atao anatin'lay ataontsika hoe aonafi tompona ndraiky mpanjakana raha mpiaramoniny ty ataonareo ty tsy hoe fitompivavahana ihany zao ataonareo zao fa tena raha mpiaramonina mihitsy mitsabo maso maimaimpona mijery diabetika mijery diabety maimaimpona misy asa soa be deabe ataonareo mampianatra ny olona zany de zao eto amy toerana mahafinaritra ty nareo no manao fa manao ny aona fio ary tsy mandonareo na ariary aza tany tomasiny io taty manjana kosa farany teo de zao samy hafa mihitsy marina fa miovandrina miova satra fa izao tsy mitovy mihitsy dia marina fa manao asa soa nareo marina fa mitsabo nareo marina fa izao kosa mandony tokony aloha rehetra nareo zao tapitrisa ny vola alohanareo marina fa ao ny teny zoatra masina hoe etra ho an'izay tokony andoava-ketra tokony ataon'ny fiangonana am'izany rehetra saingy zao samy hafa rehefa mijery anao de samy hafa manao hoe aty dia tontolo kristianina no nandray aty kosa dia tontolo tsy kristianina no nandray fa tontolo silamo ohatra dia samy hafa ina tena tenenina de ny hoe zava-dehibe ny amsehatra rehetra ny hoe isiny ny kristianina ray maka tsaro tany Manakara tamin'ny soda lehiben'ny efijery tany Manakara de ny adevitra ny hoe tokony hanao politika ve ny fiangonana tokony hanao politika ve ny kristianina de ny hoe ny fiangonana aloha mahafiangonana institution azy tsy miditra politika loatra izy tokony hanao politika izy mazava io amy lafilay politisianina mazava io fa izao ny kristianina tsirairay kosa ny mpino de izao taona nandray anjara amy fanaovana politika ny adevitra tonga reo kristianina vitsivitsy ay maromaro ray avy any amy tapany avaratra Madagasikara de izy ireo manao hoe zao noho izy nareo mantsy amy toerana be kristianina fa rehefa any amy toerana vitsy kristiany nareo dia ho tsapanareo ny hasaribidiny antsoina hoe kristianina satria raha ohatra ka tsy kristianina no mitondra anareo fa fivavahana hafa na dia anao filaharana fotsiny ary na ka alalana na dia haka alalana anao procession ary nareo tsy mahazo zay ange mijaly na de nikarakarana toa taratasy maro samy hafa zay de zao sarotra tena sarotra ka izao noho izy aokary miezaka ny kristianina handray andraikitra amy fiarahamonina handray andraikitra amy fiarahamonina tsy hoe hitanila amy vavahana kristianina fa handray andraikitra amy fiarahamonina hitondra fahazavana ao anivon'ny fiarahamonina afaka malala hotsika manao hoe lay sira kristianina sira zay hoarin'ny tompo amy sira de zao ny andavanandro zao tontolo zao no ilan'ny kristianina satria ny kristianina rano tokony ho izy de avavolombelon'ny fahamarinana ny fahitsina ny fahamasinana zay resahany matio no zany dia na misehatra politika io de zao tokony ho ahitana kristianina ary kristianina mijoro maha kristianina azy faharoa dia amy sehatra ekonomika amy fanabeazana mazava ho azy amin'ny amy sehatra maro anivon'ny fiarahamonina ny sosialy na nina de tokony ahitana kristianina zay zany raha miteny Jesosy manao hoe ianareo ankeny siry zany hoe ny andavanandro n'izao tontolo zao de tokony hijoroan'ny kristianina vavolombelona tsy sehatra eo anivon'ny fiarahamonina ka sehatra fampandrosoana ka hoe tsy ahitana tsy tokony ka tokony ho avelan'ny kristianina ho an'izao tontolo zao fotsiny fa ny faharoa amy teny hoe siry atsika de tsy hoe andavanandro ihany zany fa izao koa andavanandro maninona moa isiry io andavanandro mitahiry andavanandro manome tsiro zany hoe rehefa amy teny hoe sira isika de miaro amy fahalovana izy miaro amin'ny fahalovana izy miaro ny sakafo tsy ho simba izy fa nao ny Jiosy zany tamin'ny andron'i Jesosy rehefa tsy tianao simba ny sakafo tam'izany mbola tsy lasa lavitra ny fitehirizana sakafo fa isan'ny fitehirizana sakafo fantatry ny olona andavanandro zay tamin'ny andron'i Jesosy ny sira rehefa miteny hoe fanasin'ny tany zany Jesosy de no an-tsaina manao hoe ianareo angeny mitahiry ny fiarahamonina io ianareo ny mpitahiry sotoavina rehefa miteny tsika kristianina zany de zao ny ao anatin'ny saina de zao miaro ny fiarahamonina mba tsy ho simba ny fahalovana mba tsy ho rava ary tsy hoe miaro ihany fa manome tsiro manome hasina le fiarahamonina ray afako
Zava-dehibe zany ny toeran'ny kristiana anatin'ny fiarahamonina satria manome tsiro mitsika any anatin'le fiarahamonina ary manome tsiro mahatamana azy, manome tsiro mampisy fahavelomana mihitsy azy satria koa ny sira koa dia fampiasa amin'ny fambolena sy ny tahaka zany. Tahako malala zany ve isika mijery ny tontolo piainatsika, ngamba miala itentsika hoe amy lafindra indray zany, amy lafindra indray tsy zany, fa izao miezaka. Ahoana ny fiezahana tokony atao? Ezaka maha olombelona ve? Ezaka hanaiky ny asan'ny fanan'Andriamanitra, ezaka manaiky iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka manjary mpino izay ilain'ny fiarahamonina. Rehefa tsy ilain'ny fiarahamonina de zao itsahin'ny olona tsy seviny. Sira ilain'ny fiarahamonina ary zany le avako ny tokony, zany ny fiangonana, zany ny kristianina tokony ho tsapany fiangonana, tsapany zao tontolo zao hoe ilainy isika mpino. Rehefa tsy eo isika dia very izy, rehefa tsy eo isika de tsisy asy, tsy misy manome tsiro le fiarahamonina. Ary le fiarahamonina de tokony hiteny hoe tena ilainay angenareo kristianina, tena ilainay ny fisinareo, ilainay ny mahaeo an'izany fivavahana kristianina zany satria zany no miaro, zany no mitondra inona moa ny endrika rovantsika ny fiarahamonina, itsika mitondra fifankatiavana, itsika mitondra fifaliana, isika mitondra fanantenana ao anatin'ny andavanandron'ny olombelona. Fa ny faharoa dia hoy Jesosy manao hoe ianareo koa nge ny fahazavana zao tontolo zao hoe raha toa ka mijery isika ny anankiray tany ny resahana ary anankiray ilay zao tontolo zao ny resahana, samy hafa mihitsy ny fanasy itsy ny teny ianareo ny fanasiny zao tontolo zao, fa fanasin'ny tany zany hoe lay tany itsahany io mihitsy zany, lay onenany io mihitsy zany, lay zay ataotsika hoe lay anorenan-javatra io mihitsy zany, lay akora fototra io mihitsy zany. De isika kristianina mampisy heviny ny zavatra rehetra. Fa rehefa miteny izy hoe fanasany zao tontolo zao de zao kosa fahazavana zao tontolo zao de zao rehefa miteny hoe fahazavana isika dia milaza maridalana io, milaza hoe maizina lay zao tontolo zao. Rehefa tsy isika noho zany dia rehefa miteny hoe fahazavana zao tontolo zao itsika de fahazavan-tsaina io, repère io, zany hoe lay fafahana manao zavatra io. Rehefa tsy eo le fahazavana de zao tsy afaka manao na inona na inona, tsy mahita tsy mahay manavaka ny hazavana no mahatonga ny olona mahay manavaka hoe ity latabatra, ity seza, ity tavoahangy, ity boky. Zany hoe rehefa eo ny fahazavana de zao tonga ho azy ny fahaiza manavaka. Zay mahatonga ny tompo teny hoe aoka ny kristianina hitondra fahazavan-tsaina ka mahatonga ny olona mahay manavaka hoe ity tsara, ity ratsy, ity mety, ity tsy mety. Ny fivavahana kristianina no mitondra izany. Isika kristianina zany zao mitaiza ny olona, mampianatra ny olona hanana fahafahana manavaka, hanana fahazavan-tsaina mahay manavaka hoe zao ny ratsy, zao ny tsara. Tsy resaka moral ihany io hoe tsara amy lafiny moral, fa tsara mihitsy amy lafiny manontolo amy maha olombelona. Ny kristianina levako malala fahazavana, mitondra fahafahana manavaka ny tsara sy ny ratsy, manavaka ny mety sy ny tsy mety, ny marina sy ny tsy marina. Fa rehefa miteny hoe fahazavana koa isika dia ny ao anatin'izany dia rehefa miteny hoe hazavana isika dia angovo koa zany. Angovo zany fantatsika ny angovo ny hazavana fa angovo mitondra tsy hoe afaka manao zavatra ihany fa mitondra hery ahafahana manatantera-javatra. Zany levako malala lehibe zany ny toeran'ny kristianina eo anivon'ny fiarahamonina. Inona ary raha miteny Jesosy manao hoe ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavan'ny tontolo zao. Inona ary no ataotsika mba hahatonga antsika haritra am'izany toetra zany? Isika rehetra samy maniry ary izay raha teo hoe ho fanasina mandrakariva amin'ny fiainana isan'andro, ho fahazavana mandrakariva, fahazavana amin'ny asa soa ka hitan'ny olona ny fahatsaram-piainana ataotsika. Fa ny olona de zao ahoana ny mahatonga antsika ho am'izany mandrakariva? De zao ny fananana fiainana miaraka amin'ny Jesosy.
rehefa miaraka am' Jesosy isika amin'ny andavanandrotsika dia tonga toetratsika ny fanasin'ny tany. Rehefa miaraka am' Jesosy itsika de tonga toetratsika ny fahazavany zao tontolo zao, fiainana miaraka am' Jesosy. Metezana afaka malala miaraka am' Jesosy mandrakariva amin'ny fiainana isan'andro. Fa ny faharoa de zao, fiainana miaraka am' Jesosy. Fa ny faharoa de zao, fiainana koa irahin' Jesosy, manaiky irahin' Jesosy. Miaraka am' Jesosy de zao karakarain' Jesosy, mandray zany, zava-dehibe zay. Fa izao ny fiainana faharoa de zao, fiainana koa manaiky irahin' Jesosy. Zava-dehibe ny hoe mandray. Fa ny faharoa de zao, fiainana manaiky irahin' Jesosy, manaiky iaraka am' Jesosy, handray zay atolotry Jesosy, de tonga fanasina sy fahazavana, mandray famelan-keloka, mandray fifaliana. Fa izao fiainana faharoa de zao, manaiky irahin' Jesosy, lay raisinao any am' Jesosy iny zarainao. Ilay natolotry Jesosy anao iny ampitainao amin'ny manodidina anao. Zay nge mahatonga ny Jesosy eto miteny hoe io ange tsy azo afenina ny tanana miorina an-tampon-tendrombohitra. Io tandremo so ataonareo anatin'ny vata famarana. Hoe mazava ihany saingy zao ataonareo anaty vata famarana. Lay vata famarana de zao lay maridrefy, lay fandrefesana, lay fefy zany. Tandremo tsara fa rehefa ny hazavana ny fefenareo de zao manjary tsisy ilana azy tsony izy. Zany hoe lay kristianina de zao ny ilana azy tsy ao ambanin'ny vata famarana, fa ny ilanan'ny kristianina de zao eo ambonin'ny vata famarana. Kristianina mitondra fahazavana, afaka tsy manana fahateretsaina, tsy fehezin'ny izao tontolo zao, fa manana fisokafana ara-tsaina mba afaka anazava izao tontolo zao. Tsy izao tontolo zao ho no manidy azy, tsy manaiky ho idiny zao tontolo zao manao aty any ianao, fa kristianina eo amboniny zao tontolo zao hanazava izao tontolo zao. Zay mahatonga an Jesosy miteny eto manao hoe ny asa soa ange no anankiray am'zany hazavana zay entinareo zany. Ho tsika manao hoe inona no mahatonga atsika ho hazavana mandrakariva manaiky izara koa. Tsy hoe manaiky iaraka am' Jesosy ka handray zay omen' Jesosy ihany, fa izao manaiky iaraka am' Jesosy, manaiky izara izay nomen' Jesosy anao. Inona nomen' Jesosy anao? Famelan-keloka, mandehana mba mamela heloka. Inona nomen' Jesosy anao? Fifaliana, mandehana mba mizara fifaliana manodidina anao. Inona nomen' Jesosy anao? Fiadanam-po, de tonony amin'ny fiarahamonina ny fiadanana zay nomen' Jesosy anao. Afako raha jerena amin'ny fomba tsotra de mety tena sarotra le fanasina sy fahazavana, toa tsy vity zany. Aiza ny avitanana zao an'izao? Zany de afaka malala tsy hoe zavatra iezahana fa toetra mandeha ho azy ao anaty, rehefa ao anatintsika Jesosy, manaiky ampiasain' Jesosy isika, de zay ampiasan' Jesosy atsika, izay ny mahafanasina atsika, zay ny mahafahazavana atsika. Ny tompony amery anao ry havako malala, ampifaly anao am'ty tontolo andronao ty, ka tonga anao atsary hoe ianao ange ilain'ny mpiarabelona aminao, ianao ilain'ny fiarahamonina, ianao io ao anatin'ny maha ianao anao io amatin'ny maha isika io no andrasana ho fanasina sy fahazavana. Isika no andrasana hitahiry ny fiarahamonina ho amin'ny fahamasinana. Isika no andrasana ny fiarahamonina hitondra fiainana sy fanantenana ao anatiny zany dia tsy mahazo mandositra isika, tsy mahazo mialangalana isika fa irahin'ny tompo. Ivavaky sika tompo misaotra anao zahay, fa na dia malemy azahay de tsapanay ny famindramponao. Ianao no mitahiry ny fahazavanao aty anatinay ka mahatonga anay manjary fahazavana zao tontolo zao, mahatonga anay ho fanasin'ny tany. Tompo, tehirizo amin'ny falainao masina zahay, mba ho tsapanay mandrakariva fa tsy ny herinay na tanjaky ny mahafanasina anay fa ny fahasoavanao. De tario lalan'izay tompo amin'ny fanitretena, mba hitondra fifaliana amin'ny toerana zay misy fahoriana, hitondra fihavanana amin'ny toerana misy korotana, hitondra fanantenana amin'ny toerana misy ady am-panahy, arom-pampihavana amin'ny toerana misy fifanolana, hitondra fanitretena ao anatin'ny fiarahamoniny fireharehana. Ivavaka zay Jesosy, atao fanasina, atao fahazavana, ka amin'ny toerana rehetra zay lalovanay dia atsapana fa manana anao zahay.
jereo ny tokantranonay, jereo ny asanay, jereo ny fikasanay tompo amin'izao alakamisy zao, raha koa ve mifahasoavanao. Jereo ny tokantrano izay mpanaraka izao mofinaitso, mivavaka ho an'ny isam-batan'olona, mivavaka ho an'ny isa-tokantrano, taio tompo ô, mifanambirana sy fifaliana zay rin'ny fony tsiraray aminao omeo azy, fenao Andriamanitra de ty ary miaro ny mpanomponao. Jereo ireo mararany amin'ny hôpitaly sy trano, jereo ireo manana olana ampahirezo, teo aminao Jesosy no ametrahanay ny fiainana tsiraray avy. Amen.